Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifaliana no iaravantsika tratrity alarobia fa 20 ny volana jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny fialan-tsarasina araka ny Matio 10:20, Matio 10:20, 4:30 ka hatramin'ny 7:30. Matio 10:20, 4:30 ka hatramin'ny 7:30 vakitsika amin'ny anan'i Jesosy. Ary Jesosy ny antson'ny mpianana keo aminy ka nanao hoe mahonena ny vahoaka. Fa efa nitoetra ateloana taty amiko izy zao ka tsy manako hoanina. Ary tsy tiako ny ampody azy tsy mihinana fa andao reraka eny an-dalana izy. Fa hoy ny mpianatra taminy, aiza no ahitana mofo aty an'efitra ampy ahavoky ireo vahoaka bitsaka ireo. Ary hoy Jesosy taminy, misy mofo firy any aminareo? Ary hoy izy, 7 sy asan-drano madinika vitsy foana. Ary Jesosy nandony vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany dia nandray ny mofo 7 mba amin'ny asan-drano izy. Ary efa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho amin'ny mpianatra. Ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka devoky. Ary nangonina ny sombintsombiny sisa tsy lany ka dia nahafeno sobiky 7. Ary izay nihinana dia 4,000 lahy afa-tsy ny zaza mba vehivavy. Ary noho ny efa nampody ny vahoaka izy dia niondrana jambokely ka nakany amin'ny sisin-tany Magadana. Ray Masino, manana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tantara izay mitovitovy ao amin'ny toko fa 4:20, 7:20 sy ny manaraka ity eto ampelantanantsika ity. Asehony Matio fa tsy tantara anankiray ny akory izy ireo fa tantara samihafa na dia mitovitovy aza ny fitrangany. Ny ao amin'ny Matio toko fa 4:20 ny nampihinana an'i Jesosy ny olona 5,000 dia tany amin'ny faritanin'ny Jode, tany amin'ny faritanin'ny zanak'Israely izany tao amin'ny faritanin'ny zanak'Israely ihany. Fa ny toko fa 10:20 kosa dia tany amin'ny faritany Jentilisa, tany amin'ny faritany Jentilisa zany tany amin'ny faritanin'ny Israely no miseho ny tantara tany amin'ny faritanin'ny Israely, amin'ny zanak'Israely zany tao amin'ny tokotanin'ny Jiosy. Fa amin'ny toko fa 10:20 kosa dia taty amin'ny faritra Jentilisa na efa maro Jentilisa no nanaovan'i Jesosy ity fahagagana ity. Ary izany dia samihafa ilay tantara maromaro ny mahasamihafa ny toko fa 10:20 naminkisan'i Jesosy ireo olona 4,000 mahery sy ny naminkisan'i Jesosy ny olona 10,000 mahery samihafa ohatra vitsivitsy tsonga itsika. Ao amin'ny Matio toko fa 4:20 raha namoky ireo jiosy 10,000 lahy Jesosy mahery, marina firezidentr'iza vitsivitsy ihany tao anatiny, dia hoy izy manao hoe asaivo mipetraka ny olona dia nipetraka tamin'ny bozaka izy. Fa amin'ny toko fa 10:20 dia kosa rehefa tany amin'ny Jentilisa izy dia mipetraka tamin'ny tany ireo. Mahasamihafa azy ndray mipetraka tamin'ny bozaka, ndray mipetraka amin'ny tany. Fantatsika ny dikany ahitra tamin'ny boky amin'ny Jiosy Salamo 7:20 mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy. Zava-dehibe ilay mipetraka amin'ny ahitra. Zava-dehibe kosa ilay tany teo amin'ny Jentilisa, zava-dehibe ilay tany teo amin'ny Jentilisa. Natao Jentilisa dia ireo tsy jiosy zany. Mazava ho azy zany fa samihafa koa ny fotoana, vanim-potoana mbola nisy ahitra, vanim-potoanan'ny fisian'ny orana zany mbola mando no tamin'ny Matio toko fa 4:20 ary maina kosa taty amin'ny vanim-potoana ny toko fa 5:20. Tahaka izany koa amin'ny toko 4:20 raha namoky ireo mpianatra ireo vahoaka 10,000 Jesosy dia lalana no lavitra
lavitra ny lalana ka de tsy nanako hoanina ireo olona ireo. Fa aty amin'ny toko faefatra ambin'ny folo kosa, toko faha dimy ambin'ny folo kosa dia telo andro mihitsy ireo jentilisa ireo raha jentilisa maro tsika teo fa tsy hoe jentilisa ihany fa nisy jios ihany teo dia ireo efatra arivo lahy zany dia telo andro tany amin'ny Jesoa. Ireo 10,000 kosa dia nandeha tongotra lavitra fotsiny izy. Fa ireo efatra arivo lahy dia nanaraka an' Jesoa nandritry ny ahatelony. Ary dia ny 10,000 lahy kosa indray dia ny mpianatra no niteny tamin'i Jesoa manao hoe raha vao ny mpianatra sy vomody izy, ny mpianatra no niteny tamin'i Jesoa manao hoe noana ny olona fa sy vomody izy. Rehetra efatra arivo lahy kosa dia Jesoa indray no niteny tamin'ny mpianatra manao hoe noana reto olona reto, mahonena izy, mampalahelo ahy izy, fa efa atelony izy tsy hihinan-kanina. Amin'ny 10,000 lahy dia ny mpianatra no nitodika nakany amin'ny Jesoa, fa amin'ny efatra arivo lahy kosa dia Jesoa indray no nitodika tany amin'ny mpianatra. Dia mahasamihafa azy koa dia any amin'ny toko fa rehefa namoaka ny 10,000 lahy Jesoa dia ny mahasamihafa azy koa dia zao ny vahaolana natolotry ny mpianatra dia ny hoe asay vomody any an-tanàna izy, asay vomody any an-tanàna izy, ary dia Jesoa no teny omeo hanina izy fa tsy mety zany mody any an-tanàna zany, tsy mety zany miaraka amin'izany kanona avy mihaino ny tenin'Andriamanitra kanona, no zany dia inona ny aminareo any mofo 10 sy hazan-drano 2. Amin'ny efatra arivo lahy kosa dia mofo 7 sy hazan-drano vitsivitsy. Rehefa ndraisin'i Jesoa ny mofo 10 ao amin'ny tantaran'izy 10,000 lahy dia nraisiny mofo dia nisaotra izy ary novakiny. Ilay voambolana hoe ny andrandra ny lanitra izy ka nisaotra dia namaky ny mofo. Ato amin'ny toko faefatra ambin'ny folo kosa dia tsotra be Jesoa. Ny andininy dia manao hoe nisaotra dia namaky ka nanolotra azy. Ao amin'ny toko faefatra ambin'ny folo namoaka ny 10,000 Jesoa dia ny andrandra ny lanitra dia nisaotra, zany hoe narahany Jesoa tsara ilay fomba jiosy tamin'ny famakiana ny mofo. Fa ato amin'ny toko fa 10 ambin'ny folo kosa amin'ny efatra arivo lahy dia tsy fomba jiosy. Io dia ahitantsika samihafan'ilay tantara sy tantara anankiray ihany zao. Fa tantara tsy hoe tantara fitantara koa nefa fa misy hafatra mazava. Misy hafatra tiany Matteo tantaraina aminy ho takatritsika raha ny tantara ity izy. Voalohany indrindra dia izao, hotsika manao hoe mitodika bebe kokoa amin'ny jentilisa, mitodika bebe kokoa amin'ireo izay ivelan'ny jiosy ity tantara ity. Ny isa 7 mazava ho azy dia isa masina ary isa fampiasan'ny paganao kretianina, fampiasan'ny tsy jiosy firazanana. Dia zay mahatonga ny hoe mofo 7 dia hotsika zany hoe amin'ny Jesoa eto amin'ny Matteo dia ity Jesoa tsika ity dia Jesoa ananan'ny olona rehetra anjara. Jesoa tsy hoe an'ny jiosy ihany, Jesoa tsy hoe namonjy ny jiosy ihany, fa Jesoa dia namonjy ny olona rehetra. Ity Matteo toko fa 10 ambin'ny folo ity dia maneho amintsika fa ilay Jesoa atsika dia natao ho atsika rehetra ary honena atsika rehetra, tsy honena ny jiosy ihany izy fa honena ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Tsy zakan'i Jesoa ny hanohanan'ny olona, tsy zakan'i Jesoa ny hanohanan'ny olona, tsy zakan'i Jesoa ny fantran'ny olona, ary Jesoa mihitsy eto namaha olana. Any amin'ny anankiray dia izao ny mpianatra ny namaha olana hoe inona reo Jesoa mba hampio ireo olona reo. Fa amin'ity toko fa 10,000 ity izao Jesoa mihitsy no namaha ny olana, Jesoa mihitsy nahatsapa lay hanohanana, nahatsapa lay etaeta hatelona hoy ny filazan'ny Matteo azy. Lay hatelona dia mazava ho azy maneho lay fiaretan'i Jesoa, hatelona lay fitsanganan'i Jesoa tamin'ny andro fahatelo, izay no asehony sary hoe hatelona io, hatelona ny fangiry firian'i Jesoa nefa hatelona ny fangiry firian'ny mpinoko
tao anatin'ny fiandrasana ny fandrezen'i Jesosy. Fangiry firen'ny mpino tao anatin'ny fiandrasana ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Noho izany dia asehony Matteo eto fa i Jesosy atsika dia zao Jesosy tsy mahazaka atsika nona honena atsika Jesosy. Rehefa nona isika, rehefa misy zavatra mahaory atsika dia Jesosy mipetraka eo amin'ny toerana misy atsika mihitsy. Ary mamaha olana, mametra-panontaniana mihitsy manao hoe tsy manako hoanina ireo, tsy tiako ny ampody azy tsy mihinana. Zany zavatra zany dia mampahery atsika fiavako malala hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia manampitrisan'ny olona tsy ampy sakafo, anampitrisan'ny olona nona, atampitrisan'ireo olona mifindra monina noho ny tsy fisikana, noho ny haitany. Raha miresaka ny eto Madagasikara fotsiny sika dia be dia be ny olona mbola tsy ampy sakafo, be dia be ny olona mbola sakafo ambanivohitra, be dia be ny olona mbola mihinana sakafo zara fa mihinana. Misy ara moa dia mitsipona fako sakafo eny amin'ny fanaripako, mbola betsaka zany. Ary dia isika mpino dia asain'ny tompo mametra-panontaniana honeny Jesosy amin'ireny, honeny Jesosy amin'ireny ireny olona izay nona ireny, indrindra nona noho ny amin'ny fanarahana an'i Kristy, indrindra nona nefa kristianina, indrindra nona nefa ny manana an'Andriamanitra. Dia iza moa zany ny tenan'i Jesosy? Iza no mamaha zany olona zany? Isika mpino ihany. Isika mpino ny tenan'i Jesosy ety amin'izao tontolo izao. Isika mpino ny vatan'i Jesosy ety amin'izao tontolo izao. Noho izany dia isika koa no tokony manampy sy mifanampy, mahafoy eo anatreny ireny izay azo pahoriana na azo nianoanina ireny. Ny mpianatra eto dia niteny manao hoe aty aminay nge tsy misy afa-tsy mofo fito sy azo an-drano madinika foana, satria Jesosy metra-panontaniana hoe misy mofo firy moa any aminareo? Ary izay fanontanian'i Jesosy zay dia manome andraikitra atsika hoe manoloana ny anoanany ny olona, manoloana ny fahantrana, misy mofo firy any amintsika. Lay fito dia zao dia milaza fahafenoana. Rehefa hiditsika eo amin'i Jesosy dia feno mandrakariva. Rehefa hiditsika zaraina eo amin'i Jesosy dia feno mandrakariva. Tsy ny mpianatra akory no avy hatrany dia nizarany mofo fito fa tsy ampy raha ny mpianatra. Fa nentina teo amin'i Jesosy lay mofo fito dia Jesosy no mitantana azy. Zava-dehibe ilay hoe miara-mitantana amin'i Jesosy. Jesosy tsy mahazaka ny anoanana, ny fahantrana, ny tsy fisiana, fa mametra-panontaniana kosa izy amintsika fiangonana, amintsika kristianina. Inona ny azontsika atao? Inona ny any amintsika? Ary izay fahafoizantsika zay no andrasan'Andriamanitra. Raha tsy nisy mofo fito teo ary tsy nisy hazan-drano vitsivitsy dia izao tsy niasa Andriamanitra. Ny tiany Matteo tenena dia ny hoe ain'Andriamanitra foana ange namoaka an'ireo olona na tsisy nahinana inona ary. Fa ny tiany Matteo tenena dia ny hoe zava-dehibe ny fanapahan-kevitritsika hifanampy. Zava-dehibe ny fanapahan-kevitritsika hanome Andriamanitra fa Jesosy afaka miteny ny vato ho tonga mofo aza. Zay ny fakaparana ataon'ny Satana taminy, fa tsy nanao an'izay mihitsy Jesosy. Eto dia tiany Jesosy ny hampandray andraikitra atsika, tiany Jesosy ny hitaonantsika handray andraikitra hoe inona ny vitantsika, inona no any amintsika, manana le fahafoizana ve tsika? Satria le olona nanome mofo fito dia raha ohatra ka tsy nahafoizana hoe ahoana moa no mofoko nomeko anao? 3 andro efa samy tsy nihinana zao, ahoana moa no mofoko nomeko anao? Fa nahafoy le olona le nahitana le mofo fito ireo dia tena nahafoy izy. Fa rehefa salatsaina hoe efa atelony, efa teny efa anatin'ny avo zanana dia mbola alaina any aminao indray le mofo. Fa nahafoy le olona, nahafoy. Ary izay fahafoizana zay no andrasana ny kristianina. Indrindray ny kristianina tsy mahafoy manoloana ny anoana ny namany, manoloana ny tsy fisikana ny namany. Indrindray dia tsy mahafoy ny mofo any am-pelantanany, tsy mahafoy izay ananany. Eto Jesosy dia mametraka ny hoe io anoanana io ange ny vahaolana dia anankiroa. Ny voalohany dia zao fitantanana ny zavatra miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa eo ny anoanana, eo ny tsy fisiana, eo ny fahantrana, ny vahaolana dia zao fitantanana
ny zavatra rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny dikany hoe entiny eo amin'izay soa le izy. Misy ny fahantrana satria tsy voatantatsika araka ny tokony ho izy ny zavatra eo am-pelatanantsika tsy etitsika eo amin'Andriamanitra ny fitantanana izay ataontsika amin'ny andavanandrontsika. Fa raha fitantanana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy misy ny zaravilana. Mahatonga hoe misy noana eto ambonin'ny tany dia zao hoe misy ny zaravilana. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny hoe nonana aty amin'ny ankabeazan'ny olona aty amin'ny ilabolan-tany atsimo ary manary sakafo amin'ny taolina maro isan'andro ny any amin'ny ilabolan-tany avaratra. Zany dia tsy sitrapon'Andriamanitra, tsy planin'Andriamanitra zany, fa zaravilana ataon'ny olombelona. Ny olombelona ny manao zaravilana ny vokatra eto ambonin'ny tany, ny olombelona manao zaravilana ny fitantanana, ny harena eto ambonin'ny tany, dia misy ny anoanana. Ary dia eo Jesosy mamerina antsika ao anatiny hoe eto ao amin'Andriamanitra ilay fitantanana ary ao ny sitrapon'Andriamanitra mba hialana amin'ny zaravilana. Tsy Jesosy mihitsy akory no mizara ny mofo, fantatsika tsara, fa ny mpianatra. Jesosy dia izao rehefa nentina teo aminy ilay mofo 7 dia nataony ampy ahavoky ny olona. Fa izao ny mpianatra no nitondra azy teo amin'ny olona. Ny olona zany dia izao mandrakariva lay mpianatra makeo amin'ny olona no mampisy ny zaravilana. Inona ny hevitra zany? Andriamanitra manome, fa ny olona dia izao lay nandray manao zaravilana. Rehefa tonga eo amin'ny olona lay fitahinana, lay zavatra dia zay omen'Andriamanitra dia izao tazoniny ho azy fa tsy zaraina, dia misy ihany ny noana. Dia ahitsy ny tompo izay toe-panahy zay manao hoe zava-dehibe ny fitantanana ny zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fitsanjarana zay nomen'Andriamanitra ny harena eto ambonin'ny tany ampy ho an'ny olombelona mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, ny vahaolana faharoa dia tsy hoe fitantanana manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ihany, fa mialohan'izay dia izao ny fahafoizana. Lay fahafoizana mihitsy, lay fanekena ahafoy. Io dia tsy hitantsika miloatra amin'izao andro ankehitriny izao. Tia tena ny olona, tia tena ny isam-pirenena, tsy mahafantatra fa tsy ny tenany dia noana ny olona. Tsy mahafaly an'i Jesosy mihitsy mahita ireny ankizy kely tsy ampy sakafo, tsy ampy lanja, ankizy kely misy maty isan'andro vokatry ny tsy fahampian-tsakafo maneran-tany. Dia be dia be ny tahaka izany. Madagasikara moa dia efa hitantsika isan'andro amin'ny andavanandro no mahita ankizy noana mangataka eraky ny sisin-dalana, tsy fidy ny azy ireny ange zany. Angamba mety hitentsika manao hoe ka izy ange tsy miasa, ka izy ange matanjaka-peny nefa maninona ny tsy miasa. Mety ho marina ihany zany fomba fijery zany raha mijery maimaika hoe afaka miasa ange izy, afaka be dia be nge ny asa atao na manasa lamba aza. Mety ho marina ihany zany ny fomba fijery maikamaika, fa rehefa tena laliana dia tsy tsotra tahaka izany mihitsy ny olona-piarahamonina, tsy tsotra tahaka izany mihitsy satria tsy miankina amina olona anankiray fa miankina amin'ilay rafi-piarahamonina mihitsy lay fahasahiranana. No zany dia tsy mora kely tahaka izany akory ilay izy. Ary tsy ny fifanomezan-tsiny koa ny zava-dehibe fa ny fandraisana andraikitra. Moa ve mametra-panontaniana amintsika Jesosy, moa ve inona ny any aminao any? Misy mofo firy any aminao any? Misy inona ny any aminao any? Fantatry ny tompo fa misy mofo any. Fantan'izany ny zavatra ny am-pelatanantsika. Afaka miteny hoe misy volotrina any aminao any, afaka miteny hoe misy mofo firy any aminao any, afaka miteny hoe misy akanjo firy any aminao any. Zany hoe fantatry Jesosy zay any amintsika any hoe mofony any. Fa foitsika sa tsy foitsika le izy. Ako hevim-panahy roa lehibe zany no ampahirezina anao amin'ny matitoko 25 ity. Ny voalohany indrindra dia izao: aza ketraka amin'ny fanarahana an' Jesosy. Fa Jesosy zay arahinao dia mieritreritra anao izy. Tsy avelan'i Jesosy noana izay manaraka azy. Tsy avelan'i Jesosy noana fa mieritreritra izay mpanaraka azy Jesosy.
impiry moa Jesosy Mateo tsy efa niteny hoe aza manahy. Nanaraka an' Jesosy reto olona 4 reto fa tsy navelan'ny tomponao izy. Noho zany aza manahy. Isika mpanaradia ny tompo, isika mpianatra Jesosy, aza manahy, aza kivy amin'ny fanarahana ny tompo, arao ny tompo. Fa izao miay anao izy, mikarakara anao izy, mamany olanao izy, mahafantatra izay mety ho lalova antsika sy lalovanao, mahafantatra ny enta-mavesatra, mahafantatra izay mety ho etaetantsika sy tsy ampy eo amintsika, sy ilaintsika sy faniriantsika. Jesosy, aza kivy manaraka an' Jesosy. Mety lavitra ndraindray ny lalana vakivakiana, tahaka ny vakivakiana izy 4 lahy reto, de mety izy ho isan'izy 4 lahy manaraka an' Jesosy, manaraka ny sitrapon'i Jesosy, liana amin'ny fanarahana an' Jesosy. Zay no ampahirizana anao voalohany manao hoe aza kivy mihitsy na inona sarotra fa miay anao ny Andriamanitra. Fa ny faharoa izay entina mampahery anao koa de zao, mieteza koa ho fiasan'i Jesosy. Tsy hoe manaraka an' Jesosy tahaka ireto 4 lahy reto ihany, fa mieteza tahaka ireo zay nahafoy ho an'ny hafa. Mieteza manaraka an' Jesosy fa izao mieteza koa ho ampiasain'i Jesosy. Mieteza mahafoy, maneke hizara, maneke hanome. Satria mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Zava-dehibe raha ko malala be dia be ny olona tsy mahatsapa ny fifalian'ny mpandray, ny fifalian'ny mpandray avy amin'Andriamanitra. Sambatra ny olona nandray avy amin'Andriamanitra. Fa rehefa manome koa ianao de tsapantsika koa ny fanome, ny fifalian'ny mpanome. Vitsy ny olona mahatsakatra, mahatsapa ny fifalian'ny mpanome. No zany de meteza hanome. Zava-dehibe ny fifaliana terak'izany hoe mahafoy sy manome ho an'ny hafa zany. Lavako zao tena ny herinandro zao dia aoko fiasan'ny tompo ianao hanome hizara afoy ho an'ny hafa. Ivavaksika tompo saorana ny amin'ity fotoana omenao anay ity, misaotra noho ny amin'ny teny fampahirizana omenao anay fa fantatrao ny olanay, fantatrao ny manery anay, fantatrao ny zavatra sedrainay. Ary raha manaradia anao zay de miay sy mikarakara anay ianao. Manafatra ny koa ianao mba hanome hizara, hanolotra ho fiasana am-pelatananao. Tahiny tontolo andronay anio Jesosy, manjaka ao am-ponay ary mitoera mandrakariva ato anatinay. Io Jesosy ny fanoloran-tenanay ho mendrika ny filazantsara anao. Io mba ho tsapanay fa sambatra izahay raha mizara, sambatra izahay manome, sambatra izahay nandray taminao, saingy mihoatra lavitra noho zany ny fifalian'ny mpanome ho an'ny hafa. Mamelahany elokay am'izay mety ho fitiavan-tena anay indraindray. Mamelahany elokay am'izay mety ho tsy ahatsiarovanay ny hafa. Mamelahany elokay am'izay rehetra mety ho tsy fahafozanay ho an'ny hafa. Fa vao ny fonay tompo mba hanana fo mangoraka tahaka ny fonao, mba hanana fo nena tahaka ny fonao. Eo arety tontolo andronay ity Jesosy, tontolo andro ahitana fifaliana sy fahasoavana, hanambinanao anay de ampahirizo zay mba ho vavolombelonao. Eo anay ny fahasalamana, ny tanjaka hoentinay manompo anao. Amin'anaranao Jesosy. Amen.